Salama daholo. Betsaka ihany ny firenena nozanahana fa ny gasy no tena nandray lalina tanteraka ny akon'ny fanjanahantany. Hitantsika zany amin'ny fatahorana ny Malagasy. Zavatra hitantsika zao raha ohatra ny Algérienne na firy génération ara aty andafy ety, ny Algérienne na Marocaine na ny Tunisienne mahay miteny arabo foana ny ankizy, troisième génération. Lehibe sy teraka taty ino moa zany ty andafy de mahay teny arabo. Hitantsika koa zany amin'ny karana ny Madagasikara na firy génération karana ny ankizy mahay miteny karana foana. Na makany Canada izy na makany izy zao tontolo zao ohatry zany koa ny sinoa. Fa ny zavatra tsapatsika raha ohatra vehivavy gasy manambady vazaha de à 100% zay le tenin'le vazaha no tsy maintsy tenin'le zaza. Tsisy mihitsy zany hoe zanaka gasy aty andafy zany ka hoe mahay miteny gasy. Tsisy zany. Na misy ary zany tena tsongaim-bolo tena hoe bravo, tena miracle raha ohatra hoe zanagasy mahay miteny gasy. Ny pire ara de ny zanagasy raisy reny any Madagasikara, lehibe tany Madagasikara, teraka tany Madagasikara tsy mahay miteny gasy ka ny zanaky rajoely reo. De ny raha ohatra moa zany ny vehivavy langue maternelle manambady vazaha de le tenin'le vazaha ohatra hoe gasy manambady russe de miteny russe le zaza. Vehivavy gasy manambady frantsay de miteny frantsay le zaza. Vehivavy gasy manambady allemand de miteny allemand le zaza. Ino mbola eo ihany fa gasy samy gasy fanambady aty andafy de le zaza miteny vazaha. Ka zay le fuite d'identité, le fatahorana le identité malagasy zay ny fosotra. Ahoana moa ny ahafahanao ino moa zany alala frantsay ao Madagasikara, influence frantsay ao Madagasikara, ny olona rehetrarehetra te hiteny frantsay. Raha vao manambola kely, raha vao ino moa zany ngetroefitra kely de ohatrany hoe style be le miteny frantsay. Na ny tanora gasy raha am'zao miteny ohatrany ataoko zao, tena fangaro voraka teny frantsay, tena fangaro voraka tsy voafehy intsony teny gasy. Zavatra zay ataoko anisan'izany ny fandarahana satria ny expérience an'zareo mivadika makaty amiko, zareo mi-influence ana ary réciproque moa le izy satria na izaho koa raha mitondro influence makany am'ireo entourage reo. Ao anatin'izay fanatsarana ny relation zay nefany misy zavatra mila hitandrematsika kely. En fait ny zavatra nandalo kely tato amiko tao anatin'izay challenge zay. De androsamina moa zany le gasy. Androsamina raha ohatra le fatahorana l'identité malagasy azy zay. Zany gasy petaka zany de tena atahorany gasy sao de petakolona. Ka ianao ara petakolona de natahoranao zany tsy fitiavana mainty zany matatra hoe mainty be. Misy sasany makany Mahajanga de miverina avy any de jereo fa mainty be, lasa mainty be tany Mahajanga. Matahotra ny mainty, matahotra ny ngitavola, matahotra ny petakorona. Nefa zay le ianao zay zavatra zay. Ka rehefa atahoranao le mahaenao de mora ho an'ny vazaha no manandeva anao, mora ho an'ny vazaha no mampandady anao. Ka tsisy mihitsy ny ino moa zany ny ala amin'ny frantsay, tsisy mihitsy zany hitady faleovateny zany raha ohatra zay mifandehana. Zay mifandehana izy de napiny le fivavahana kristianina moa de vao mainka de tafalatsaka lalina. Ny olona raha tany Algérie ny toro fivavahana kristianina ny vazaha, tsy mandray an'izany ny Algérienne. Tonga tany Inde mpanjanatany zay tsy kristiana fa zay mijanona fivavahanay. Zay tora rehetrarehetra fa Madagasikara vao toriana de inao zany ny fivavahana kristianina de tena babo fiera be mihitsy ny gasy hoe zay kristianina mandrapahafaty, kristianina zanaka manjafy, tsy nahay mainty kristianina, fiera be. De raha ohatra nefa ny vazaha ohatra russe manambady allemand, le vehivavy de tsy maintsy mahay miteny russe bilingue le zaza automatique. Na ohatra hoe
vehivavy espagnol manambady ataontsika hoe suédois de bilingue foana le zaza satria le reniny miezaka mampianatra. Maro zao zay zany tany amin'ny invitation tany tady sakafo miaraka taman'olona de le vehivavy russe le vehivavy russe de le ankizy niaina tany Italia zareo de le ankizy ao an-trano inona moa zany mahay teny russe. Ahoana moa ny aizany le ankizy ao an-trano ny teny russe nefa any Italia zareo tozy le madama atao trano zany madama itenenako teny russe zareo. Сказал, тебе надо было на итальянском говорить, когда ты поехал в этот, я бы это прибавила. Мама, нет. Ну ты слушай меня. Мы за делом. Слушай меня. Мы что-то делали важно. И что, будем говорить? Ну, надо. А почему бы и нет? Io zao tatao trano fa zany nahaizany reo teny russe. Atao trano ino niaina moa zany le rangara zao izy miasa tamy bateau de zany atao trano de tenako russe foana de reo izy mahay reo teny russe de avy eo automatique koa izy mahay teny italiana satria ny dadany italiana teny italiana amin'ny dadany izy. Sia francese che spagnolo, vedi? E anche greco. Ah, parlo Greco. napoletano. Sì. Parlo più napoletano. Allora, oggi abbiamo coppo su corso perché non mi imbriagato. E poi andiamo a cercare, ma mi dà la pizza, mangiamo una bella pizza d'uccidiana, mangiate una ora del ciude e poi ci andiamo a cercare proprio. That's all. That's a language, napoletano. Sì, è bellissimo. Beautiful. Ma napoletano Dai, sembra dai, che sei dai, arrabbiato. L'ho detto perché è molto buono. C'è ancora qualcosa. No, basta. Napoletano seems like it's Italian but very angry. Because it's something from her. Okay. With Давай, power. parla qualcosa. No. Dai, Che mamma. andiamo You understand what he says? Yes, quite. He can. I understand the most of Yeah. it. Ma anch'io, also I can understand Yeah. napoletano. Parla tu. Zany ao an-trano zao zareo afaka miteny russe afaka miteny italiana de rehefa tonga tatia Suisse reo ankizy reo niandra atia Suisse de any ampianarana izy miteny allemand any ampianarana cours miteny allemand de teny suisse allemand. Auf Deutsch. Schweizerdeutsch. Ja. Ich bin der Alessandro, ich bin 14, ich komme aus Italien. Ich bin in die Schweiz umgezogen, wenn ich 7 bin. Und ich lebe jetzt wundervoll. Wow. Ты у нас самый крутой тут, Саша. Ничего такого красивого произношения на французском. Браво. Француз, я даже не слышала. Ну, мама, я What's просто... happening with you? Мама, я лучше по-английски произношу, чем Ты по... по-французски очень хорошо говоришь, мне кажется, очень красиво. Нет, то есть я лучше по-французски, мне кажется, произношу, чем Да, по-английскому, потому да. что у них сложный акцент. Молодец. Miteny suisse allemand izy miaraka aminao amin'ny ankizy de any ampianarako izy misy langue vivante 1 sy 2 langue vivante ianarana teny anglisy de langue vivante 2 teny frantsay fa jereo nge le ankizy mahay fiteny anakifiry le ankizy. Explique ça en russe. En russe? Ouais, explique ça en russe. Меня зовут Саша, Да. я из Италии, мне 14 лет. Да. Когда мне было где-то 7 лет, я приехал в Швейцарию, и я тут довольно живу. Et en français. Essaie d'expliquer ça en français. Je m'appelle Alessandro, j'ai 14 ans, je viens de l'Italie. Je suis allé en Suisse quand j'ai 7 ans. Ouais. Italiano. Italiano, Hey, Ah. mi chiamo Alessandro, ho 14 anni,
sono dall'Italia e sono venuto in Svizzera quando avevo 7 anni. No, no English now. English. Try to explain your small village in Italy. What's more? How it is, yeah. It's a small island with a small surface. It has a big mountain in the middle. Well, it was a volcan many years ago, Yeah. but now it's just a touristic place. Wow! Ampy zany nina moa zany harena zany sy be deabe ny gasy miteny hoe atao ninona moa le teny gasy any teny gasy tsy samina teny gasy ike misy lana ny teny gasy ohatra gasy anao misy lanao le teny gasy anao sarotra be ny anazava am'izany ohatra tena tsy azo le olona mihitsy le tsy hoe identité tsy azo le olona mihitsy le patrimoine culturel sarotra le nazava am'izany fa de zay andevozony olona sur le dole.